Ny MOFONAINA Isan'andro, Atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fagnarabantsika rehetra afaka amin'anaran'i Jesosy tratro izao sabotsy voalohany amin'ny volana Janoary ary andro voalohany amin'ny taona 2024 izao. Miarabantsika rehetra amin'anaran'i Jesosy ary manonona ny teny izay nisoratan'ny Jaonina apôstôly fa azy rehetra nandray an'i Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Nandray an'i Jesosy tsika tamin'ny Krismasy, nandray azy ho tompo sy mpamonjy tsika ary dia matoky isika fa omeny hery eo mpamaky vakina ity taona 2024 ity. Omeny hery afaka hijoro vavolombelona, omeny hery afaka hifanirasera aminy, omeny hery ho fiasan'ny fitiavana sy ny fifaliana satria zanak'Andriamanitra. Dia miarabanao raha soanao mpamaky vakina ity taona ity. Tapaka ny MOFONAINA-tsika nanomboka ny volana Aogositra 2024 ry avaka noho ny toe-pahasalamana izay nalovany Mpitandrina teto Ambohitantely. Ary dia sorantsika n'Andriamanitra fa afaka manohy izany indray isika noho ny fahasoavan'ny Tompo sy ny famindrampony. Ary dia mirary ny fitain'Andriamanitra ao anao, mirary soa anao eo ampanarahany andray ny MOFONAINA, ampahiry anao anie izany MOFONAINA zarain'ny Fiangonana Ambohitantely zany, ampahiry anao anie ny tenin'Andriamanitra izay voasana ao anatin'izany MOFONAINA izany indray. Raha teo mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamana indray isika dia inonay fa anampy anao sy ampahiry anao ary anatevina ny fahafantaranao ny finoanao, fandalinao ny fonao, ny fanarahanao ny MOFONAINA isan'andro izay omananay fiangonana. Ny MOFONAINA voalahatra ho rehefa malala izao volana Janoary, andro voalohany volana Janoary izao dia ny filazan-tsaramaso naraka ny Jaonina toko voalohany, Jaonina toko voalohany andininy 720 ka hatramin'ny andininy 820. Vakitsika amin'anaran'i Jesosy. Ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny ray tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaonina nanambara azy ka niantso azy hoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenony no nandrasantsika rehetra dia fahasoavana nampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita n'Andriamanitra naoviana fa ny zanak'ilay tokana izay ohatrahatran'iray izy no nanambara azy. Rehefa raha mamaky ity teny fampidirana izay fampidirana filazantsaraka ny Jaonina ity isika na ny fitarihan-teny filazantsaraka ny Jaonina dia mazava ny tenin'ny Jaonina amin'ny andiny voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Amin'ny andininy 420 dia hoy Jaonina eto ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika ary hitanay ny voninahiny. Mazava zany fa ilay teny eo raha mamaky ny andininy 420 sy ny andininy voalohantsika dia ilay teny eo dia tsy iza fa Jesosy. Jesosy ilay teny. Ary amin'ny teny hoe teny dia esory ao an-tsainany hoe ilay teny resahana tahaka ny fiteny andavanandro loatra. Fa ny ataon'ny Jaonina hoe teny na logos dia milaza zavatra lalipaka, milaza zavatra lehibe dia lehibe, tsy hoe siansa ihany fa tena fisina mihitsy, tena fisina ary eto dia tondrono hoe fahalalana, fahazavantsaina, fahendrena, zany rehetra dia raikety ny teny hoe logos, ny avianany teny hoe siansa mihitsy aza mo. Raha ohatra ka nampifandray tsika ny Jaonina voalohany, filazantsaraka ny Jaonina zany io, sy ny Genesis toko voalohany satria ny mpivaofy ny filazantsaraka ny Jaonina zany ireo exégète ny filazantsaraka ny Jaonina dia tena mampifandray mihitsy ny Genesis toko voalohany sy ny Jaonina toko voalohany. Dia raha mamaky ny Genesis toko voalohany tsika dia mazava tsara fa tamin'ny voalohany ny teny, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary izao rehetra izao.
Lay teny hoe Andriamanitra ao amin'ilay Genesis toko voalohany io, zay nadika hoe Elohim, dia milaza Andriamanitra zay be dia be au pluriel hoanareo amin'ny teny frantsay. Ny mpadinika de miara-manaiky fa lay teny hoe Elohim zay anaran'Andriamanitra de tsy milaza fahamaroan'Andriamanitra loatra, fa pluriel de majesté, zany hoe milaza fanajana, milaza fahafenon'Andriamanitra. Tahaka atsika rehefa miteny olona anankiray de manao hoe ianareo na de anankiray azy izy. Tsika rehefa fomba fiteny mihitsy rehefa manaja olona de manao ianareo na de olona anankiray azy izy. Fa naizana zany ara de tsy maivana ihany koa ny fieritreretana fa ao amin'ny bokin'ny Genesis dia efa hita ny telo zay ray, de efa hita lay Andriamanitra Trinité ao amin'ny bokin'ny Genesis. Eo le hoe tenenin'ny Jaona io zany manao hoe ary Andriamanitra ary ny teny de tao amin'Andriamanitra. Zay ambaran'lay Genesis toko voalohany lay Andriamanitra au pluriel, lay Andriamanitra maro, toy ny milaza hoe hatrany am-piandohana de efa teo Jesoa. Fonahary izao tontolo zao Andriamanitra de teo Jesoa, teo ny fanahy masina. Vao nanomboka mihitsy ny fahariana de efa teo Jesoa. Zay mahatonga ny fanekam-pinoantsika manao hoe teraky ny ray talohan'ny fahariana Jesoa. Ary dia eto zany Jesoa zay terak'Andriamanitra talohany zao rehetra zao zany, dia tonga nofo izy. Tonga nofo izy de nonina tamitsika. Raha toka jerena lay voambolana nampiasainy Jaona zany de izy manao hoe ary lay teny, lay logos zany, lay Jesoa zany, rehefa de tonga olombelona izy. Tonga olombelona izy nanany arabaky teny de hoe niara nanao trano izy tamitsika. Nanao trano izy, trano lay moa ny tena arabaky teny ao, fa niara nanao trano izy, nanao trano teto amitsika izy, ary dia nonina teto amitsika izy. Itety tsotra masina zay toepiratana antsika ity zany de milaza fa lay Andriamanitra ao amin'ny Jesoa, na lay Jesoa dia lay zanak'Andriamanitra, de niara-monina tamitsika, nanorina trano de niara-monina tamitsika. Itety tsotra masina zay eto am-piratana antsika ity ry havako, de matetika hoentina amin'ny lafin'ny fotom-pinoana zany io dogmatika, de matetika ampiasaina mihitsy amin'ny ataontsika hoe amin'ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ny fiarahamonina. Itety tsotra masina ity de tena fitaovana manazava mihitsy ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ny politika ohatra. Manazava ny laïcité de l'État ohatra, de matetika mampiasa tety tsotra masina ity isika. Amin'ny lafin'ny kolotsaina ohatra de mampiasa tety tsotra masina ity isika. Ny fandraisana anjaran'ny laika ao anatin'ny fiangonana dia mampiasa ny tety tsotra masina ity isika. Isan'ny andiny tsotra masina zay ampiasaina ary kiraina mihitsy izy ity ry havako, manazava ny fandraisana andraikitry ny fiangonana, ny fijony vavolombelona ao anatin'ny fiarahamonina, ataoko hoe ny fandraisan'ny olotsotra andraikitra koa amin'ny fiangonana, tahaka an'ireny ohatra hoe misy any Suisse ianao ohatra na any Alsace ianao ohatra, dia mbola misy mandohetra amin'ny fiangonana, mandoha didy amin'ny fiangonana de tsy pino azy. De zao itony andiny tsotra masiny tony, ny fivoasana itony andiny tsotra masiny tony ny manazava apahany amin'izy reny. Ohatra hoe makany États-Unis ianao dia ny hetrana alohanao de averina aminao rehefa nanaovanao asa soa, averina fanjakana aminao sy ny sisa rehetra. De ireny rehetra eny de azavaina, ary azo azavaina amin'ity andiny tsotra masina ity hoe ilay zanak'Andriamanitra de tonga olombelona, nitafy nofo ary nanaiky niara-monina, niara-nanao trano tamitsika. Raha toa ka atao sary zany, satria moa ny teny malagasy sary ny matetika nazavana azy, dia alefy sary an-tsaina hoe misy tanàna eo zany antsika zany eto Madagasikara, ataovy hoe eto Ambohitantely tsika, eto Andohalo-tsika, de tonga Jesoa lay zanak'Andriamanitra, de tonga olombelona, de nanao trano teto Andohalo izy.
manao trano teto Andohalo izy de niara-monina taminay teto Andohalo izy. Zany hoe lay Jesosy zany de tsy hoe tonga olombelona ka olombelona jiosy ihany fa niara-monina tamintsika mihitsy. Zany hoe niaraka niaina ny fiainantsika mihitsy lay Jesosy. Raha ohatra ka somary mandroso lavidavitra kely tsika afaka malala ny fanazavana lay teny hoe niara-monina tamintsika ary andre Jesosy. Inona ny dikan'izany? Azavaina tsara fa Jesosy zany no nidina no nidina nanaiky olombelona ary niaina ny fiainantsika zany izy. Tsy hoe tsy isika akory no niakatra niaina ny fiainan'Andriamanitra. Tsy isika ny nakarina niaina ny fiainan'Andriamanitra. Tsy vitatsika zay fampanota isika. Fa izao Jesosy no nidina ka niaina ny fiainantsika olombelona. Niaina, niara-monina tamintsika, niaina ny fiainantsika izy. Ao anatin'ny fanekemponoana mahazatra atsika ataontsika hoe fanekemponoana fanao zany, fanekemponoana zay ataontsika hoe fanekemponoana nikeana. Fanekemponoana nikeana zay ataontsika io tany amin'ny taona 580 izy io zany. Ny fanekemponoana nikeana tsy tena ny tany nisiana izy io fa nikeana ny tany nisiany ny Andohany fa nisy fanatsarana mito izy io tany Constantinople, tany Chalcédoine sy ny sisa rehetra. Dia io fanekemponoana nikeana io zay no hazavainy lay évêque anankiray tany Alexandrie antsoina hoe Antanaza. Ary izo fanazavana nataony Antanaza zao dia mbola hita ao anatin'ny fanazavana ny fanekemponoana Chalcédoine 14. Zay manazava tsara ny dikany ty teny ty hoe ary ny teny de tonga nofo ka nomina tamintsika. Hoe 1930 amin'ny fanekemponoany Atanazy, fanekemponoany Atanazy na symbole d'Atanazy izay niainga avy amin'ny fanekemponoany nikeana. 1930 de zao ny fanazavany azy. Hoy izy manao hoe Jesosy dia Andriamanitra sady olona. Mazava io. Anao anatin'ny soratra masina io na ny fanekemponoantsika de Jesosy zany Andriamanitra nidina tany an-danitra ny tafinofo. No zany Andriamanitra feno Jesosy. Saingy nidina kosa izy ny tafinofo. Niara-monina tamintsika de olona izy zany. Jesosy zany de sady olona no Andriamanitra. Tsy Andriamanitra fotsiny ihany izy fa Andriamanitra fotsiny ihany izy de tsy nitafinofo. Ary tsy niara-monina tamintsika fa nijanona tany an-danitra. Ary Jesosy koa nefany tsy olombelona fotsiny ihany fa raha olombelona fotsiny ihany izy dia tsy nateraka tamin'ny fomba mahagaga. No zany de zao sady Andriamanitra izy no olombelona. Saingy zao na de Andriamanitra sady olombelona azy izy de tsy anakiroa akory. Tsy anakiroa akory. Tsy azo tsy misaraka akory izay maha-Andriamanitra sy maha-olona zay. Ary tsy mifampitelina koa zay maha-Andriamanitra sy maha-olona zay. Fa iray ihany izy. 1930. Ary na de Andriamanitra sy olona azy Jesosy de tsy roa fa iray ihany. 1930 eo no manazava revako malala. Iray ihany izy. Iray ihany izy. Iray ihany Jesosy. Tsy noho ny niovan'Andriamanitra ho nofo fa noho ny nandraisan'Andriamanitra antsika maha olombelona antsika. Zany hoe iray ihany tonga Kristy Jesosy. Iray ihany Kristy. Tsy hoe satria niova olombelona Andriamanitra na niova ho nofo Andriamanitra tsy zay loatra fa noho ny nandraisan'Andriamanitra izay maha olona antsika. Azavaina. Eto zany de miteny manao hoe ary lay Jesosy lay teny de tonga nofo satria noraisin'Andriamanitra ilay maha olona antsika. Nanaiky ho tonga nofo Andriamanitra satria noraisiny ilay maha olona antsika.
tandremana tsara fa ndraindray amin'ny karazana fampianarana maro samihafa mitranga am'izao tonjatena antsika zao de ny mahamaika de izao lay fiovan'ofon'Andriamanitra lay fiovan'Andriamanitra ho tonga nofo ndraindray no mahamaika ny fanazavana azy. Ny fanekem-pinoana nataony Atanazy eto zay namoaka ny hevitenin'ny fanekem-pinoana Nikeana de izao ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ny iova ho nofo loatra, tsy zay, mahamaika an'Andriamanitra tsy ny hoe te iova olombelona, tsy zay loatra. Mazava ny tena 10:20 tsy noho ny iovan'Andriamanitra ho nofo akory na iraina na kristiany Kristy fa ny nandraisan'Andriamanitra ny maha olona atsika, zay maha olona atsika. Ny mahamaika an'Andriamanitra zany ka nahatonga azy hitafy nofo de izy nandray nahamaika azy, nandray ilay maha olona mpanota atsika. Noho ny mahampanota atsika natonga n'Andriamanitra iova ho nofo. Aza tonoana fa ndraindray mantsy amin'ny fampianarana ataontsika hoe amin'ny fampianarana am'ireo ataontsika hoe mitôlôzia grika dia misy andriamanitra be dia be tonga olombelona ry Hercule sy ny tahaka izany tonga olombelona ka tandremana tsara fa tsy tahaka ireny akory Jesoa hoe maika na hoe te ho iova olombelona fotsiny na andriamanitra tonga olombelona satria tonga olombelona fotsiny noho ny antony maro samihafa fa tsy zay fa tonga olombelona andriamanitra satria nandray ilay maha olona atsika izy. Dia mazava zany ry havako malala tonga olombelona Jesoa ny tafinofo Jesoa na de Andriamanitra aza ary noraisiny ilay maha olona atsika no tafiny ilay maha olona atsika. Inona ary ny akon'izany ry havako malala rehefa azonao zany fa izao lay Andriamanitra tao am' Jesoa dia nanaiky ho tonga olombelona izy, nanaiky ho tonga olombelona izy namaiky azy tsy ny tonga olombelona satria misakafo satria tsy zay loatra fa namaiky azy de zao te handray an'io maha olona anao io izy satria te handray an'io maha olona anao io izy satria mpanota nitafy lay maha olona izy nandray an'izay izy satria te hamonjy anao izy te hamonjy antsika izy. Dia farafahakeliny zany ry havako malala ho fampahirezana anao de ny voalohany de izao lay Andriamanitra zany nandray le maha olona anao de mahafantatra ny maha olona atsika manontoro izy, mahafantatra ny fahorintsika izy. Ary zay mahatonga saotra masina miteny hoe nataon'Andriamanitra ota izy na de tsy mpanota aza noraisiny ho an'ny tenany zany lay maha isika atsika. Ianao zany zametra manao hoe tsy fantatry Jesoa zany tsy fisiny zany, tsy fantatry Jesoa zany marary zany, tsy fantatry Jesoa zany manana olana zany, tsy fantatry Jesoa zany enjehan'ny olona zany, tsy fantatry Jesoa zany fakiviny zany, tsy fantatry Jesoa zany coronavirus zany, tsy fantatry Jesoa zany niditra hôpitaly zany, tsy fantatry Jesoa zany. Zay ny dikany hoe noraisiny ho an'ny tenany, noraisiny lay maha olona atsika de fantany zany ny zavatra rehetra. Ary satria fantany de tsy fantany tahaky ny fahafantarantsika azy loatra hoe misy fetra isika. Ianao mety mahafantatra ny fahorin'ny mpiarabelona aminay de mahantra koa ny malagasy pray tanindrazana amiko de mahantra koa reto ankizy reto tsy mahay manoratra sy mahay mamaky teny. Fantatrao zay fa manapetra ianao mijalona ho fahalalana ihany ary mety manao dingana kely varavety ianao manampy fa satria ianao olombelona. Fa Jesoa rehefa nandray lay olantsika mahafantatra lay olantsika izy dia noraisiny ho an'ny tenany zay saingy izy nefany tsy olombelona ihany fa Andriamanitra ary satria Andriamanitra izy de zao afaka mamonjy antsika amin'ireny olana maro samihafa ireny. Zay mahatonga ny episty roan'ny Hebreo nanazava manao hoe satria nalay-panahy tamin'ny tenany izy de mahavonjy zay rehetra alay-panahy koa izy. Mahavonjy zay rehetra alay-panahy izy satria Andriamanitra, nalay-panahy tamin'ny tenany izy satria olombelona. No zany ry havako malala ity teny zay ampitaina amintsika amin'ny fiandohan'ny taona ity de teny manome toky anao fa zay zavatra hitondrany ny tompo anao, zay zavatra
hovakivakinao na lalovanao de zao fantatr'Andriamanitra. Fantatry Jesosy daholo ny zavatra zay, ny fahasarotana, ny fakapanahy mahazo anao, ny zavatsarotra lalovanao na sanatry mety ho avelan'ny tompo lalovanao, de fantatr'Andriamanitra, fantatry ny tompo ray, de mahazo matoky anao. Fa tsy fantany fefantany ny olanao, fa fantany ary voavahany. Marina loatra, mety tsy le fomba famahanao azy no amahany azy. Logos nge izy, zany hoe manana fahafahana sy fahazavan-tsaina, mahafantatra ny mety aminao. Manana fahafahana sy fahazavan-tsaina, mahafantatra ny sahaza anao. No zany eo mpamaky vakinany taona de zao mahazo matoky anao, fa miaraka aminao lay logos, lay Jesosy, lay fahendrena, lay fahazavan-tsaina, lay mahafantatra ny fahorinao, lay mahafantatra ny tebotebonao, lay mahafantatra ny olanao, lay mahafantatra ny fifalianao, ary tsy vitany mahafantatra fa mamany olana, manampy anao, manomenao zay ilainao araka zay fantany fa mety aminao. Fa ny faharoa avako malala hotsika manao hoe raha ohatra nge ka miaramonina aminao Andriamanitra, raha misy olona miaramonina aminao, fa inona tahaka zany miaramonina aminao, de afantatra ny mahaenao anao izy. Fa izao faharoa avako malala, tsy vitany hoe fantatry Jesosy mihitsy ko, fa noraisin'ny Jesosy mihitsy ko le maha isika atsika. Zany hoe Jesosy zany de nitafy nofo tena malagasy. Zany hoe niraisin'ny Jesosy koa zany le maha malagasy atsika. Zay tsy tokony ho antonona. Itony andininy tony no mahatonga rehefa miresaka ny antsoina hoe inculturation ny fiangonana, na miresaka ny antsoina hoe contextualisation ny fiangonana, dia itony andiny tsy ohatra masony tony no ampiasaina. Zany hoe Jesosy zany tonga olombelona, de noraisiny ho an'ny tena le maha malagasy atsika. Tsy hoe maha olombelona fe olombelona fotsiny raisiny, fa noraisiny ho an'ny tenany mihitsy lay kolotsaintsika. De miteny malagasy zany Jesosy, azotsika iresahana miteny malagasy izy, satria nitafy ny maha malagasy atsika koa izy, nitafy ny maha malagasy atsika izy, nitafy ny mampiray tanindrazana tahaka ny hoe malagasy piray tanindrazana amintsika izy. Ary eo ry avako malala no mahatonga ny fivavahana, mifanatona amin'ilay kolotsaina, satria lay olombelona manana kolotsaina io nitafiny Jesosy io, tsy le olombelona mpanota ihany, fa le olombelona saina vatana fanahy, le olombelona manana kolotsaina io nitafiny io nitafiny Jesosy, niraisiny ho an'ny tenany io. Zany refako malala zava-dehibe zany ny anaorantsika ny andiny ny kristianina ny kolotsaina. Ary eo refako no tsy tokony adonona, Andriamanitra no nanatona atsika, fa tsy isika no nanatona n'Andriamanitra. Tsy isika kory no miezaka hanatratra an'Andriamanitra, fa Andriamanitra no efa niezaka manatratra atsika. Tsy miezakazaka ny kolotsaina ny lanitra kory, tsy zay. Nentin'i Jesosy lay maha-Andriamanitra, le maha-Andriamanitra azy, fa tsy misy hoe kolotsaina ny lanitra manokana, tsy isy an'izany, fa ny maha-Andriamanitra ny nentin'i Jesosy. Ary ilay maha-Andriamanitra nentin'i Jesosy io, de io nentiny notafiny eto amin'izao tontolo zao io, zay lay maha-Andriamanitra azy. Fa izao noraisiny tao anatin'ilay maha-Andriamanitra azy sy maha-olombelona azy lay maha-malagasy atsika. Ary dia eo ry avako malala no tokony ezahantsika, ezahan'ny fiangonana, mahatsiaro manao hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra nge, zava-dehibe amin'i Jesosy koa nge ny maha-malagasy ahy, ny teniko, ny fombako, ny maha-malagasy azy zay mety misy tsy mifanohatra, zay ataontsika hoe mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, de noraisin'ny Jesosy an'ny tenany ary nombonto amin'ny hazo fijaliana. Mety misy zavatra, mety nisy fanompo-tsampy zay hitantsika anatin'ny kolotsaina malagasy, efa noentin'ny Jesosy reny ary nombonto amin'ny hazo fijaliana. Mba tsy overitsika itsony, mba tsy hotopotsika itsony. Ary izay ataontsika hoe fomba maro isan-karazany, izay nifanohatra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny kolotsaintsika,
ao anatin'ny fombatsika de niraisiny Jesosy reny, efa niraisiny tamin'ny tenany reny satria tonga malagasy koa izy de nombony teo amin'ny hazo fijaliany reny, maty teo amin'ny hazo fijaliany reny ary tsy tobotsika intsony, tsy arahantsika intsony. Izay zavatra mahasoa kosa olom-baovao tsika zany rehefa nitsangana tamaty Jesosy de malagasy vaovao zany, malagasy vaovao no malagasy kristiana. Marina fa mety miteny malagasy ihany izy, mazava ho azy, marina fa manana foa malagasy ihany izy, saingy le fomba malagasy, le toe-tsaina malagasy dia efa no avaoziny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ohatsika manao hoe zava-dehibe ny ahatakarany mpindriavako amin'ity taona ity fa lay Jesosy io de tsy hoe Jesosy tahaka ny tenen'ny Ranavalona voalohany manao hoe razam-bazaha ange zany Jesosy zany, razam-bazaha zany ka fantatsika zany zavatra vazaha zany fotsy hoditra zany, tsy ry avako malala. Jaona manazava fa nitafy nofo tahaka ny malagasy izy. Raha zay no azahoana azy amin'ny ara-panahy, malagasy izy, miteny malagasy Jesosy, mivavaka ianao de miteny malagasy azony Jesosy, mivavaka ny frantsay satria tonga frantsay koa Jesosy, mitafy nofo ny teny miara-monina amin'ny frantsay izy, miara-monina amin'ny italiana izy, miara-monina amin'ny rosianina izy, miara-monina amin'ny malagasy izy. Ary rehefa miara-monina amin'ny rosianina izy de miteny rosianina, rehefa miara-monina amin'ny malagasy kosa de miteny malagasy, rehefa miara-monina miteny amin'ny frantsay de miteny frantsay. Ho zany rehefa koa malala isorantsika n'Andriamanitra manana anjara amin'izany Jesosy zany isika malagasy, manana anjara amin'izany isika. Ary io maha isika tsika io de niraisin'ny Jesosy io, nekeny Jesosy koa io ary noentiny teo amin'ny hazo fijaliana koa io. Fantatry ny tompo ianao zany ry malagasy, tsy hoe tsy fantany ianao, fantany ianao, fantany tsy ny fahorianao ihany fa fantany io fombanao io, fantany hoe ity fompo ity de fanompo-tsampy, ity fompo ity mitory fihavanana, ity fompo ity mampiray, ity fompo ity mampisaraka. Fantatry Jesosy zany rehetra satria tonga nofo niara-monina tamintsika teto izy. Amin'ny ataontsika hoe etnolojia zao moa tsy de misy tsony tsony hoe atao ngamba efa mahalana rehefa manao ny etnolojia ny olona de siansa moa zany etnolojia de mahazatra tany aloha tonjato sivy ambin'ny folo ndridridritra sivy ambin'ny folo apahany tamin'ny tonjato faharoapolo de rehefa ny etnology de miala amin'ny faritra anankiray izy de bataina de apetraka any amin'ny apetraka ohatra hoe asa apetraka any amin'ny pygmée na apetraka any amin'ny andro ataontsika Amerika Latine, apetraka any izy mandritra ny 2 na 3 taona dia miara-monina amin'ny ny peau rouge ve izy any sa miara-monina amin'ny pygmée ve izy any sa miara-monina amin'ny zoulou ve izy any sy ny sisa rehetra dia apetraka any ataontsika hoe ethnologue reny de mijanona any foana izy de tratray roa taona 3 taona izy any tsy mifandraina amin'izy izy tsy mahazo mifandraina amin'izy izy fa de mianatra amin'ny fomban-dren'olo reny izy, mianatra ny teniny, mamantatra ny momba azy rehetra. Zay nataon'ny ethnologue taloha. Zao moa tsy de misy an'izany intsony satria na misy atao hoe ethnologue ara de efa mitondra ordinateur izy de mandray internet, mamaky boky amin'ny internet izy de manao email izy de manao YouTube izy. Zany hoe tsy tena mifandray amin'ilay tsy tena ataontsika hoe tapaka misaraka amin'ilay tontolo ny tena ny aviana izy. Ny ethnologue moderne zany ny ethnologue andro antsika zao na alefa makany any tovy any Amazonia azy ianao dia mbola miaraka amin'ny ordinateur ihany, miaraka amin'ny telefona ihany dia tsy tena manapaka lay maha-européanina anao na maha-afrikanina anao na maha-malagasy anao fa mandalina an'ilay izy fotsiny mamantatra mijery. Fa ny ethnologue tany aloha de tsy zay mihitsy, ny ethnologue tany aloha dia tena monina any mihitsy, tena miaina ny fiainan'ilay olona. Azay mora hatakaran'ny olona teo alohan'i Jesosy. Reo missionnaire tany aloha de tena nahatakatra tsara ny Jesosy hoe tena miara-monina amintsika, miara-monina amin'ilay toerana zay misy anao maka ny lokony ny fiainany mahazatra azy. Rehefa koa malala hotsika manao hoe lay Jesosy io de tonga malagasy de manana anjara ange zany amin'ny Jesosy ange zany malagasy rehetra. Takatrao ve zany? Takatrao ve hoe tokony anana fifaliana, fierté amin'ny maha malagasy ianao koa ianao satria lay Jesosy koa
de nitafinofo tahaka ny malagasy. Fa ny farany avako malala hoentina mampahery anao ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika de zao ry avako malala namonjy antsika tamin'ny fahalementsika izy. Tsy hoe mahafantatra fotsiny izy raha izay, tsy hoe noentiny ko zay mahakolotsaitsika na ny mahamalagasy antsika, fa izao ry avako malala indrindra nanaiko tonga olona Jesoa satria namonjy antsika tamin'io fatorany nofo io izy, tamin'io fatorany fahalemen'ny nofo io izy. Zay ny mahatonga azy eo ambony kely eo, zay rehetra nandray azy de nomeny hery lay nofo malemy. Ny Baiboly de manazava an'izany mihitsy afako malala. Ny zotra masina de ny nofo de fitaovana eo am-pelatanantsika, men'Andriamanitra antsika, ny hatsaran-tare, ny hatsaram-bika, fahasalamana. Fa izao mandrakariva malemy ny nofo. Malemy ny nofo. Ary eo efa nitenenin' Jesosy manao hoe ny fanahy mety ihany, fa ny nofo nge malemy, marefo nge ny nofo. Ary rehefa maka fanahy antsika lay ratsy, de miainga amin'ny fahalemen'ny nofo mandrakariva. Raha ny teny ny mpaka fanahy manao hoe teneno tonga mofo io vato io, de satria fantany fanaony Jesosy. Ary tahak'izay tsika rehefa alay-panahy tsika de miainga mandrakariva am'izay zavatra mampalemy antsika ny fakapanahy. Rehefa nontsika de maka fanahy amin'ny anoanana ny mpaka fanahy tsika. Rehefa ohatra ka ao anatin'ny fantranana tsy fisimbola isika de maka fanahy amin'ny tsy fisimbola le mpaka fanahy. Rehefa ao anatin'ny tsy fahampiana, rehefa ao anatin'ny tsy fahasalamana tsika de maka endriky ny mpaka fanahy, maka fanahy amin'ny tsy fahasalamana lay mpaka fanahy mety tonga zay miteny andana manompo sampy ity ataovy ambany ondana sy ny sisa rehetra zay mety karazana ody isan-karazana. Hotsika manao hoe ny nofo de malemy, ary lay ratsy lay mpaka fanahy dia mampiasa ny fahalemen'ny nofo io andavona atsika. De hoy Jaona manao hoe tonga Jesoa nitafy nofo. Noraisin'ny Jesoa lay nofotsika, lay mahaisika tsika, mba tsy hatonga atsika mba tsy hatonga ao fitaovan'lay ratsy itsony amin'ny fakapanany nofotsika. Lasa mahazo hery isika ka lasa mandresy ny fakapanahy. Tonga olona zany Jesoa, nitafy nofo Jesoa mba hahatonga atsika handresy amin'ny fakapanahy. Zay ny dikan'ilay teny hoe azo hery, mba hahatonga atsika tsy ho resy ao anatin'ny ankiviana, tsy hahatonga an'lay fiainatsika ho resy ny fakapanahy. Avako malala vaovaon'ny taona de eo zavatra telo roa ary nentina mampahery anao. Fantatry Jesoa ianao, fantany zavatra zakanao, satria miara-monina aminao ao an-trano ao izy. Tsy hoe miara-monina aminao amin'ity fireneny ity ihany, tsy hoe miara-monina aminao amin'ny kolotsainao ihany, fa Jesoa miara-monina aminao ao an-trano. Efa nampandroso azy ve ianao? Ny krismasy efa nampandroso azy ianao. Ny dikan'ny azo krismasy natsanganao tao an-tokantrano, ny dikan'ireo ataontsika hoe symbole na krismasy ataonao an-tokantrano, tsy iny akory ny topoina mazava ho azy, tsy protestanta antsika. Fa zao ny dikan'ireny de izao hoe nampiatranao an' Jesoa tao am-ponao nge ianao efa nampiatranao azy tao am-ponao ve ianao? Nampiatranao an'ilay Jesoa ka miara-monina aminao izy tamin'ny krismasy. Rehefa nankalaza ny krismasy tamin'ny tompo ianao de manaiky miara-monina aminao ao an-tranao Jesoa. Ary raha miara-monina aminao izy de fantany avokoa ny zavatra rehetra. Ary tsy fantany fefantany, fa fantany amaolana anao izy. Azonao iantorahana izy. Le fomba famahany olana aza terenao fomba famahanao ny olana, fa manana ny hevitra zay heverany ianao izy. Zay mahandriamanitra azy, zay mahalogosy azy, manana ny hevitra zay heverana anao izy. Fa mahazo matoky ianao, fa zany hevitra zay heverana anao zany mamakivaky ity taona ity de fiadanana. Ary ny fahatelo, miara-monina aminao ao izy, mampitombo anao, mahatonga anao tsy olona malemy ny fakapanahy, tsy olona mitsikasakasina sy menjerazera vokatry ny fakapanahy, fa olona mijoro azon'Andriamanitra ianteherana, olona mijoro anao tsara, olona mijoro anao soa, olona mijoro ampaherezina anao zavatra mety. Amakivaky ty taony tenao de matoky ara fa lay Jesoa tonga olona
tonga olombelona hampahery anao hanao ny tsara, hampahery anao hanao ny mety, hampahery anao hijoro tsy velona ho amin'ny tenanao ihany fa velona ho amin'ny fahatsarana ho an'ny hafa ary fahatsarana ho an'Andriamanitra. De mahery zara fa ny teny de tonga nofo kanonina ao amintsika, miara-monina aminao, miara-belona aminao, mamelona anao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny taona vaovao zay omenao anay. Alanomezanao anay ny mofinaina voalohany tamin'ity taona ity. Fanomeza toko fa enao Andriamanitra ny nanatona anay. Tsy izay ny nanatona anao, tsy vitanay zany satria mpanoty zay, fa ianao no efa nanatona anay ary noraisinao ho an'ny tenanao ny mahaolona anay, ny mahampanota anay, ny mahamparefo anay, ny mampalemy anay, noraisinao zany satria tonga olombelona ianao Jesosy. Saotra Tompo te omeo anay ary ny herim-panao, omeo anay ny finoana fa mahafantatra zay mety aminay ianao, mahafantatra ny olanay ianao, mampijoro anay ho fiasana ianao. Vaovao ny taona Tompo de ometraka ty taona vaovao ampelantananao ty izay ary ho tao mpandresenao anay, ho taona ijoroanay ho vavolombelonao, ho taona ahafahanay manompo anao amin'ny fitiavana hatrany ity taona ity. Da io ny asan'ny tananay, meteza iara-monina aminay ary atao vitanay ao anatin'izay toerana misy anay na iza anao Jesosy. De ho taona iarahanay mamakivaky aminao ity taona ity. Meo anay ny fahasalamana, meo anay ny hery sy tanjaka, meo anay ny faharetana ny fanomponanao ao aminao Jesosy, naovana izany vavaka izany. Amen.